azo lazaina hoe manakorotana raha zay azo lazana azy ny sainy ny piraitanindrazana sy ny mpanara-baovao amin'ny ankapobeny tokoa moa zany nitranga misy ty le efa tsy alajaza fotsiny le izy fa tena hoe alatra olombelona misy eto amin'ny firenentsika ty amin'izao fotoana zao satria anatina vanim-potoana fohy dia tena mitombo isan'andro zany ny olona zany tratran'izay le alatra izay ary miafara amin'ny famonoana mihitsy zany ho an'ny tranga sasany. Ny zavatra misy nefa ao anatin'le izy tsy azo le sahana mihitsy koa le izy zany hoe fakanan-keriny satria rehefa fakanan-keriny manko na hoe kidina pilina dia misy vola takina na rançon ao anatin'izay fa le izy tsy misy an'izay fa dia tena hoe alaina le olona dia ny sasany dia vonona fotsiny. Fahitan'ny otrik'afo sy ny kafima amin'le izy zany dia tsotra tena hoe resaka fanakorontanana na déstabilisation fotsiny tsotro zao le misy amin'izao fotoana zao. Ary manahirana amin'le izy dia hoe ny hevitra politika inge tsy voatery hitovy fa zay kosa zany manameloka hoe maninona le izy dia tena miafara amin'ny famonoana sy ny fampiororona ny piraitanindrazana mba tsy mety ary verina hoe tafahoatra kosa ny zavatra sahala amin'izany ka mila mientitra ny fitondrana fanavaozana mila mientitra hoy satria maninona tena azo lazaina hoe refesiny ny avarian-kilany zany ny fitondrana fanavaozana satria maninona somary malemilemy loatra tena ialako tsiny le izy fa tena tokony mahitsy hoe somary malemilemy loatra tsika dia araharotiny arian-kilany dia anaovana nyty fanakorontanana visavanana zay miafara amin'ny famonoana ny piraitanindrazana ity ka averiko izy tena mila mientitra ary tena mila mampiatra lalàna amin'ireo olona manao ny tsy fanao eto amin'ity fireneny ity dia averiko le izy hoe refesiny zareo tsika atao anatin'ny fitondrana fanavaozana satria maninona be dia be amin'ny mpanaraka ny fitondrana teo aloha tena olona mbola tokony ho any am-ponja nefa tokony ho alefa any am-ponja avelantsika mirehary fotsiny eto lasa manao zay tiany ataony le izy tsy fitiavana akory hoe anafonjana na anagadrana ny afo tsia foza hoe zay nanao no nataony teto amin'ity fireneny ity dia tokony hizaka ny vokatry ny nataony zay le izy nefa avelantsika iriary eo fotsiny eo firy moa niaraka tamin'ny fitondrana teo aloha fantatra hoe olona nanao dossier nangorona rem-pirenena nangalatra ny rem-pirenena nanao ny tsy fanao teto amin'ity firenena ity dia avelantsika iriary fotsiny eo dia ireniray ny lasa mbola misy manana eritreritra hafa dia manao ny tsy fanao eto amin'ity fireneny ity dia lasa manakorotana sy mamono ny piraitanindrazana le izy dia ny anay zany dia tena mbola averinay foana ny otrik'afo sy kafimy tsy resaka hoe tsy fitiavan'olona na resaka hoe valifaty politika na resaka hoe fitediavan-tseza fotsiny ane tia firesahana hoe tokony tsy hampanjakaintsika eto amin'ny firenena le tsy maty manoty zay le izy na tokony horavana ny androm-panjakana zay tsy naomby satria betsaka amin'ireo olona nanao nataony teo aloha reo mbola mialokaloka ao anatin'ilay androm-panjakana misy amin'izao fotoana zao ary tsy vitany mialokaloka fa mihatsara velatsia fotsiny mandeha manaraka an'ilay filoha etseroa amin'ny déplacement ataon'ilay filoha nefa ary ambadika mbola mieritreritra sy miketrika zavatra hafa dia izay ny tenenako hoe raha tsy mientitra itsika amin'ny fampiarana ny lalàna voalohany zay sy amin'ny fanatanterahana zany fa fanantenana natao teto amin'ity fireneny ity dia ny hoe tsy fampanjakana tsy famelana anjakana zay tsy maty manoto zay dia mbola hanao zay tiany atao eto foana zany ny olona zatra ny lalan-dririnina eto amin'ity fireneny ity. Ny olona manao an'io zany dia hoentina fahoentina hoe anarasiana ny fitondrana andriamatoa Corneille Mikaely zavatra fanataony Andrazoela ange zareo tamin'ny fitondrana Razoelina-Mapianiny tsara fantatsika zany zavatra sy tadiditsika ve zany sy tadiditsika io ihany nandesy nandotona ny fitondrana andriamatoa Razoelina-Mapianina tamin'ny 2016-2017 nanaovana an'io foana nasena ny resaka hoe kidnapping nisy von'olona taty nisy an'izao dia izy am'izay zany izy nanao tamtamy am'izay hoe io ve atao ny fitondrana io ve ohatran'izao ohatran'izao raha tadiditsika zany na nanao émission sy tany andafy tany dia zay no mety nandesiny tanatin'le émission izy koa zany napodiny andriamatoa Razoelina am'izao fotoana zao ty satria efa hita ny Corneille Mikaely nandrinelina zany zanao efa tena manao toutes les moyens miara-miasa am'izao tontolo zao dia misy tsy olo avy any ivelany izy atenako am'izay resaka formation ny manjary mampiditsy vorisy amin'asy raha izy atao namany zala formation dia mahatonga an'izao zavatra mitrangatranga zao. Voalohany aloha zany dia miara mikalahelo am'le fianakaviana manamanjo ny tenako zany tsy mbola firy sasa teto
zavatra sara am'zay moa sy azony egliziana satria inona ny antony a malagasy ny tena mpitondra malagasy a manona ny fanjakana am'izao fotoana zao a de sy haiko zany hoe petrapetrapo satria mba mananzanaka koa zany tenako hoe mamparary ny hoe zany hoe very zanaka very fianakaviana zany na hoe maty fianakaviana zany raha tadiditsika zany tamin'ny andro fitondrana andriamatoa Herozaly Mampianina de efa nisy salamizao zany nataony zay olona zay tsy faly amin'ny fitondrana andriamatoa Herozaly Mampianina zany tsara fantatsika zavatra zany de lasina am'izay ny resaka baron hoe zay olona akaiky ny fitondrana zany tam'izay de nisorapotaka foana va hoe tsy izy manao an'io fa ireo ihany manao an'io tararaditsika zavatra zay de nivato zany karaha tonga zao am'izao fitondrana fanavoazana zao a zay navoaka soava ampona politika manontolona ra Madagasikara zany de indrindra asika zay milaza fa hoe manona nyty fanjakana fanavoazana ty zany zay hoe sahala amin'ny hoe magname vetratra sain'ny mpifilohan'ny fanavoazana ihany a tsy mametraka an'izany hoe andraikitra be goavana amin'ny gouvernemanta ihany a kanefa sara fantatry fa raha fanao mpanao politika tompoka de mana responsabilité zany anao eto amin'ny tany sy ny firenena zany raha anao zany mieritreritra hoe nitadia fanavoazana zay nitolona teto hoe ny alana amin'ny resaka fagnazigana nataony fitondrana andriamatoa Andry Rajoelina teto zay hitasika hita pirofo re tany ny tany zany zavatra zany a fa sy hoe nasorona fotsiny hoe natao hoe coup d'état apotipotiky foana ty am'izay raha ataoko atao projet amiko zany sy coup d'état fa Andriamanitra nagniraka ny colonel Mikaely hoe vonjeo ny voaka malagasy am'izay helina andriamatoa Andry Rajoelina zay tsara fantasy zavatra zay tokony agnapisasika mpanao politika indrindrindra sy voaka malagasy zavatra zay hoe ny ran'Andriamanitra ke ty olona ty zay nanao déclaration tany amin'ny Kapisaty de nilefa olona reto zay manana hery manana tanjaka manam-bola manana député manana vahoaka manana mera manana sénateur soka matanjaka zany raha tadiditsika teto a nisy ny lehibe ny formation zay nangataka fihaona tamin'ny androm-panjakana teto Madagasikara fa sy ndraisy andriamatoa colonel Mikaely zany a zany lehibe ny formation zany de etesika am'izay ny pacte zany etraisika zany hoe herina zany formation zany manerana ny nosy zay mpitondra teto fandimbodito teto azonao akoatrany amin'ny raha latsiraka sy tafiditra viresy am'izany resaka hoe formation zany tiky olona mivavaka zany hoe sy saran'le formation na mivavaka na sy mivavaka fa haisika tantarany zavatra zay olona mivavaka ty azinao olona dikan'izay zany sy mitovy zany ny fa sy manana fifamatorana amin'izy reny zany andriamatoa colonel Mikaely zany zay nge le problème tamy tany supérieur satria agnatony sy faly am'le fandihanany colonel Mikaely matetitetika ny ivelany am'regny olona zay manana hoe ataosika hoe manana ny ampy hoe ireo baera avy anivelany reo tokony hamasibasiketo zany finance mamparahely hafa ireo fa zaty asika mandiady zay na hoe banque mondiale ny FMI zay reo européany sy faly am'izany ny mpitondra tetaloha tompokoa de efa nihaigna amy resaka hoe sy fitadiavana vaholana fa sy mesy misy any zay tambitamby madidinika zay zany azinao agnatin'ny fitondrana fandimidimatra zay sy mesy misy any fandrika fa ty sisy engagement normal zany izy fa hoe inona ny asoa ny voaka malagasy telopolo tapitisa na telo amby telopolo tapitisa zay ny agnaty sain'ny colonel Mikaely zany zay zany mahasara ny fitondrana colonel Mikaely zany hoe sy manana engagement zany izy na hoe manana hoe misy zavatra mampataotaotra azy famatorana anazy de mandeha partout zany izy mitady an'izay hoe inona ny voaka malagasy zany ka ipody amy tenako am'izay zany hoe sy mesy sy faly am'izany zareo équipe le formation na ny États-Unis aza tompoko ny mpitondra tompandimidimy eny mbalako anao fa formation daholo ny 90% de io zany mihitatry manerana ny zao tontolo zao de mpitondra faraparany teo azonao niara-ny asa zato amin'ny olona reo le fitondrasika am'izao fotoana zao sy tratrin'izay valam-pandrika zay le taloha zany kanefa sy falinizy fa efa sy falinizy nasorona teo azonao de vao meka mety aminazy zany azonao mampirisika amin'ny olo hanao toetra sy mety eto Madagasikara za de ataoko raha tenitangitra zany am'izao zavatra mitranga eto Madagasikara zao de mbola membomembo an'andriamatoa Andry Rajoelina sy ny firongony zany a zao zavatra mesika eto Madagasikara kotika ekoty hainy mpanao politika zany fa say reo resaka zavatra salama zany ka zaho de mahasapa zany fa mahita ny zavatra satria sy sorsiny rako miasa nge zareo fantako daholo ny toetrany zareo
niarako anasa daholo olona reo zany azonao ahafahako hoe mijery ny comportement zareo sy hoe olona ty zany ka hoe andro any izy mitondra dianao zany eo fa apotipotiky foana raha mo zavatra sy mety ekipan'ity colonel Mikael na colonel Mikael za de vonona contre anazy fa treto aloha zany de mahita ny fiazahany sy ny akonany sy ny vady aman-janaka miezaka mijery hinona mahana problème Madagasikara asika ne sara fantatreto e naratasika tamin'ny 13 menge de resaka hoe jiro sy rano tsy fantasika fa ny fandriampahalemana tena zava-dehibe satria tsy misy zavatra vanina eto raha sisy fandriampahalemana ka io zany sara fantasika hoe mpitany filaminana tompo koa gendarme ray na maramina ray na police ray zinao miambina olo amanariny ka inona zany azinao zany de hain'ny mpitany filaminana foana fa isika zay zany ilansika zany hoe asika raha votatrana teo ka tahiverina am'zany fitoanany razoela zany asika de lakinosony opérateur ihany teo fa ino koa sy nisy agnan'n'ireo CNZ koa nireo CNZ ke hoe namorona an'zany resaka hoe izany sy mety eto zany misy agnana anareo any agnelegelatrano any zareo betabeny amy agnelegelatrano any ataovy ndrasenema de meo mpitany filaminana zany hoe io tena olona manao zavatra ty sy mety fa aza atao koa ny resaka atao motra fahatany fotsiny resaka politique na tsy manao ny olona fa atao filtrena zavatra mena mpitany filaminana so de hoe sy mpanao politique contre anao le olona de rasirasinao ambadimadika sy mety koa zay fa constaté sur le lait tena sapanao le olo fa manao infraction fandikantanana de alefaso mpitany filaminana zavatra zay amy gendarme na police ka manao soa foa apotipotiky foana ty hoe aza politique atao sika zalahy fa aza vonona ny voaka malagasy politique natao iny ka revona politique sy fitiavatena revona politique fa zay rehefa nohoaviny Madagasikara zay ombonana zany io ny tivonavona politique fa tsy hoe tahihinanao de hana politique zay tsara le mihina zay gnanaovana politique place fa amin'ny alalany fifidianana dadavana place fa sy lalana kotana na famonona olona dadavana place tsy mety zavatra sala am'zany raha magnano politique asika fa savainga asika amy resaka fandresendaritry amy le voaka malagasy amy resaka communication amy eny zavatra mana teneninao fa sy hoe hamony voaka malagasy anao hanimbany fitonana amy zavatra zany anao zany hoe andotany fitonana ty zany anao de hoe hamonimono olo hanambinambitra olo tsy mety zavatra sala am'zany zany